Voasambotra omaly sabotsy 14 febroary 2024 ny gouvernoura ny faritra Vakinakaratra teo aloha Vivato Rakotovao. Efa noentin'ny mpitandro ny filaminana niakatra ty andrenivohitra Androany Alahady 15 febroary 2024 maraina teo ny tenany rehefa avy notazomina tao amin'ny birao ny polisy pirenena tao Andranomanelatra district na Tsirabe faharoa. Araka ny loharanom-baovao azo hatrany efa nisy ny fisavana ny tranony mialohany nitondrana azy niakatra andrenivohitra mahakasika noho ny atteinte à la sûreté de l'État sy ny acte de déstabilisation na fanakorontanana mo no nisamborana ity gouvernoura ny faritra Vakinakaratra teo aloha ity. En toute objectivité na manampanao gazety ny resako eto satria za juriste publiciste, docteur en droit public et sciences politiques. So de misy hamadika zavatra hafa fa ny zavatra nampianarina sy haiko no ataoko eto. Le izy ny perquisition mizara roa izy io. Misy ny perquisition conditionnée hoe misy olona hahena manao zavatra de ierana aloha le olona hoe afaka manao perquisition anao ve zahay. De zay vao atao le perquisition. Faharoa misy ny perquisition en cas de flagrant délit. Efa tratra zany le olona hoe misy zavatra nataony de sisy ierana tsony. Fampanaovana sy ny police judiciaire fa tonga de manome taratasy ny avy any amin'ny fitsarana tonga de idirana le tranon'le olona satria fa nisy acte nataony, nisy zavatra natratrarana azy ambody omby de tsy lana ny fampiarana le izy. Ny perquisition tompoko de tsy maintsy misy police judiciaire manao le PV. Ary le PV de tsy maintsy omena ny olona nanaovana perquisition de mitondra le solotenan'ny fanjakana amin'ny alalan'le police judiciaire zay nomeny procureur avy amin'ny fampanaovana hanao le perquisition. Amin'ny firin'ny lera fanaovana azy amin'ny 5 hatramin'ny 7 hariva fa misy fotoana angamba sarosatra le izy de mety mitatra na mivalo sy ny sisa sy ny sisa. Fa eto amintsika zany misy perquisition amin'ny 3 maraina de misy perquisition amin'ny 10 alina, amin'ny 10 alina de tsy hay hoe inona ny antony sy ny sisa sy ny sisa. Ka aoka antsika zany mba ho tandalana manaraka ny lalàna fa tsy de manao fanjakany baroa zany fa malasa mampiteny moana le izy de atao araka an'izay lalàna ny teneniko zay le perquisition. Nidina teny amin'ny trano fonena ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro teny faly arivo ambody afony sy ireo mpitandro ny filaminana androany. Tamin'ny fitora latsakafe fa noniditra tao amin'ny trano fonena ny solombavam-bahoaka io ireo mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana. Nandray ny mpitandro ny filaminana ny vady ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro. Tsy tao an-toerana nefa io Augustin Andriamananoro hoy ny vadiny. Nangataka ny hanao fisavana na perquisition ireo polisy tonga teny faly arivo ireo saingy mbola tsy afaka nanomboka noho ny fiandrasana ny solombavam-bahoaka ny Augustin Andriamananoro raha ny fanazavana azo avy any an-toerana. Hatramin'ny atoandro raha ny vaovao azo no efa tonga teny amin'ny trano fonena ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro ny zandary avy any Akadilalana ary hanao fiambenana manodidina ny trano ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro. Noho ny aya amin'ny fanontohinana ny filaminana sy ny fanakorontanana ny fanjakana na atteinte à la sûreté de l'État no anaovana ny fisavana ny trano ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro hoy ireo mpanao gazety avy amin'ny Malagasy TV izay any ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro. Vita ny fisavana ny tranony solombavam-bahoaka Andriamato Augustin Andriamananoro androany amin'izao oro zao dia mariana fa rehefa vita izany fisavana izany tsy nahitana na inona na inona. Rehefa nojerenay mpisolo vava moa ny taratasy ny baiko izay nampanao ny mpitandro filaminana izany fisavana izany dia ny voasoratra atao anatin'izany baiko izany dia anankiroa ny fiampiloham-piampangana dia ny voalohany dia atteinte à la sûreté de l'État ary ny faharoa dia acte de déstabilisation. Zay no antony nanaovana ny fisavana ny tranony Andriamato solombavam-bahoaka androany. Enery mbola manao ny fandarantsika mbola eto ihany koa ny vahiny professeur Jonara Tsimbazafy araka ny nambara teo mety andray antsotsika rehefa arakaraka ny fahatongavana io professeur fa mijery ny ranty nataonao faraparany ao amin'ny Facebook zany de matetitetika ianao zany tao faraparan'izao de ohatran'ny manao
sady mampita vaovao anao no ohatra mampatiaro ianao milaza ny hevitra ao hoe zao ny zavatra mitrangany a Burkina Faso faraparany teo moa zany zareo nisy rehefa nanapa-kevitra ndraisina hoe nampiena ny vidim-panafody 20 ka hatrany amin'ny fitopolo isan-jato any zany ao anatin'le izy de za te anontany anao professeur Jonara Tsimbazavy akatahaka n'iny olona ve satria misy le la comparaison n'est pas raison ohatrany hoe mitsiritsany ataon'ny olona ve anao zany ao anatin'ny lisy hoe fakatahaka ve le ataon'le Traoré sa inona ny tena tianao ampitainao anatin'izany ya misorabetsaka Brito vantana amin'ny fanotenao dia vantana koa ny any valiny zao a na ny filo kapiteny Ibrahim Traoré a na isika malagasy na ny tenako mino aho fa ohatran'izany koa ny filoham-pirenena ankehitriny a filoham-panjakana Mikael Randrenirina samy nosorandreny menaka rangatsika za tsy tsiritra olona satria mba namen'Andriamanitra saina koa ako ary raha resaka arena no resana tsy de hoe ambakan'izany Burkina Faso zany Madagasikara fa manana ny arentsika fa maninona Ibrahim Traoré kapiteny afaka miteny andreny ary tonga ny azy de le zavatra marary ny vahoaka de resaka fahasalamana hoe ampidinina hatrany amin'ny 10 isan-jato ny fanafody zany neny andrasan'olona ao anatin'izao fanafosanyzao za tsy teny hoe aloloatra raha ao anatin'ny 3 volana 4 bolana ny tsara hoe manaova miracle fa kosa tokony efa mandeha makany amin'ny tendance mandeha makany amin'izany zany le fanavozana fa tsy hoe etsika de ohatrany hoe ohatrany malitsy miova ihany zany a ohatrany tsy de mahita ohatrany hoe fizarana toerana aloha zany ohatrany hitako mbola BDP ohatran am'izao ohatran'izany a zany ve manam-bola ihany ve tsika jereo reny prime-ny haute cour reny a zay ohatrany hoe misy vola ihany fa kosa maninona raha ka ohatra ako efa niteny ateto tamin'ny fandarana farany hoe Madagasikara ranga tsy voatery anafatra vary zany a manana tsika tany eto a manana tsika manapahaizana voakany sekoly ny fovivany amin'ny agro amin'ny agriculture fa maninona tsika mbola manaratra mamelona ny tatsahany velany a mamelona ny tatsahany any Azia fa maninona ny tena hoe raha fitaovana fambolena maninona raha détaxena io a de mba izanona farany olona fa tsy friperisy fatina moto sy ny fatina fiveloman'ny olona reny mazava ho azy satria mahantra le olona fa maninona reo tatsara eo raha ampina de tena tsy anafatra vary tsontsika zany neny andrasany zany fanafody zany ka orasitsika tianzy telo fa misy vonisy mirabare manapahaizana malagasy za moa zany raha miteny eto de za mba manitsitsihany afa ty Madagasikara zany raha par rapport a zavatra lazainy atao andremako professeur de manapahaizana malagasy za fijerika azy miana sokadina ny tena hoe mahamaky anazy fa tsy hoe inona fimbonana iraisany malagasy reta mba mamorona entreprise zany marina mihitsy voalazanao teo ohatra fotika zao ame ohatra fotika io fanatsoniana avy io atsirano rery ve de tsy hay mibiasa manao anazy zaka manakona atabia de atsonika amin'io ny sarbo misy etatana fa le manapaizana zany misisika ao amin'ny politika io de vidin'ny olona tsy manapaizana de mitsorotana firenena tian'ny namatsy olona anankiray satria ohatra ry professeur le filohan'ny ACCT Malorena reny jeraka hafa zavatra lampianary de hafa zavatra ampitseny eo am-fiainam-bahoaka de ohatra ate zany manapaizana malagasy zany antso mitovany zavatra vita gasy any amavainy olona zany tsiry moa zany mba hoe entreprise gasy eto Madagasikara nefa miteny taonao Mauritiana ny manapaizana Mauritiana hoe mamorona entreprise région France reny inona malagasy tsy misongadina amizao fa zay manana natelo de mamorona raha de manao politika de izay no ataony fa raha hoe tena hoe anana fiendona zany ty any manapaizana gasy zany zay ny fomba fahitan'ny olona le eto zany a misorabetsaka anao mifanotanena de misora Brito manapaizana vitsy anisy eto Madagasikara nalaza be moa le hoe T3 ny voan'ny malagasy a de za zany raha mitodika hoe nivoan'le T3 sa le nivoan'le manapaizana vitsy anisa zay frustré no hitonanan'ity firenena tikity satria zay mba te efa mahita ny any vela mahita andreny Ibrahim Traoré Burkina Faso reny de inona ragna tsy avitatsika andreny mandeany ianao any amin'ny banky de mba mindram-bola any mamay ianao tsy matsika anao banky ny fanananao manontolo zany zavatra any zany de efa sarotiny
anefa de fampandrosoana ary a sarotra be mindrana mivola amin'ny banky eto amintsika amin'ny banky raha teo moa tsy atsika malagasy a fa saikany vahiny ny tena tompon'ny banky eto ka zay aloha de zavatra anankiray zay tsy hoe marina fa be deaibe za tsy miteny hoe mitondra ny feo manam-pahaizana rehetra tena misy mihitsy manam-pahaizana hoe vao vity vola rehefa tonga atao ohatrany hoe tsy ve le olona laza fa izao no ataony a ary rajerevanao ny fahaizany tena ohatrany hoe tsy ambaka ihany a kanefa ohatrany tsy hitantaratra zany rehefa tonga misy zavatra ma-intégranao a ary zay le teneniko teo hoe be deaibe ny fiangonana eto fa kaiky fiangonana fa lavitra an'Andriamanitra fa maninona ny toetra atsika manararoatra ny fahavoazany namana fa nga tsy mandaitra mihitsy zany le fiangonana eto fa mbola fanararotana fa inona zany tena asan'ny fiangonana ny taizany vahoaka ve ka raha iverina le manam-pahaizana teto manam-pahaizana malagasy afaka manaova an'le izy fa tsy amena sehatra izy ary tena misimitsy ny ary tena hoe fikambana mankala manam-pahaizana ohatrany hoe raha miteny ianao de any ianareo mandamy vola manam-pahaizana mandamy vola fotsiny etsetratsy misy tokoa no metimietrrehetra n'izany a fa kosa meo amin'ny toerana izy a ary zay foana le teneniko tamin'ny mpitondra fanesy teo hoe ameo defi zay anao fahagagany e zay ny nanakaramanany satria manapetsaka ary tsy vitsy ny manam-pahaizana malagasy ty anovany ty fireneny ty zay tamatavaziny any ivelany any ary ataony any mihitsy avidy miresaka ny any amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny famokarana vary resanao zany zao de mahafantatra mihitsy ingénieur agronome malagasy raisy reny a ary mba teanao zavatra izy teto a de tratra le hoe tsy mba nomena vany a de zareo tany Afrika tany hoe aviaty aminay fa tena ilainay ianao tany Côte d'Ivoire tany izy resaka fambolem-bary zany de any izy no nefa tena nanivoka pikaroany ary tena naomby ary efa voapirofo teto de misy zany koa hoe resaka fambolem-bary zany teto hoe natany zany teknika volovary hoe série zany na io resaka fanalamangy io ary tetony afrikana tatsimo nianatra ny anazy zao miroborobe fa ny atsika mitotongana ary za eto manaroatra azafady breton tenko za conseil d'administration transparence internationale lako vo tamin'ny herinandro ambony io nanao ny fionana sy ny laza mivokatra ny tamin'ny 2024 niena ny mbola nyembotra foana Madagasikara tao anatin'ny 12 taona tsisy fiovana mihitsy kanefa vola be ny atotona ao amin'ny resaka miady amin'ny kolokolo tao moa de teny mihitsy ny foloan'ny bianco hoe resaka corporatisme eto Madagasikara enjana be ary manahirana be mihitsy mifampiaro amin'ny ratsy zany le corps na de fa itsoary fa manao tsy mety ny anamany de eo koa ty resaka immunité ana député hita mangalatra de tsy azo samborona fa manana immunité zany lanja ratsy a ary Madagasikara laharatsika ambany be mihitsy laha ambany be tsika amin'ny resaka kolikoly daoaro raisitsika ty antsy manaraky ty ary miaraba tompoko salama e miarabe miarabanao mpanao gazety miarabanao professeur manaja tena manaja mamitra-panontaniana foana tsika ny fotoana mandeha nahoana fa maninona misy baraingo zany de valiana zany de minao ny fotoana koa amaliko an'le fanontaniana amin'ny maharesy lahatra de zaraiko tsy misy zao rehetra zao raha tsy misy ny mpamorona ary ny zava-dehibe de ny 80% mino an'le mpamorona tsy hita maso napisany Madagasikara ho feno arena tsy misy frontière tena napolotsaina na arena ambanin'ny tany na ambonin'ny tany ny tena marina maro tsy lanitsika etereto hoe vazaza tany aloha be tany nefa nitatotra volamena nananina nyty arena rehefa tsy mety lany de tsika matahotra hoe sao de tsy ampy atsika io araky ny teny professeur teo hoe tsy mila trandrahana akory ny arena tsy hita maso ny arena ambanin'ny tany sy ny any fa io tiva mety fa io moa izy volana ambanin'ny tany foana tsika de tontsy valina zany de ny fiainana ihany ny teneniko ao vavolana tsy maniry atsika izy fa ny zava-mihitsy no maniry atsika andray fanapakevitra satria ataoko ahoana mpijery zany zofireneko ina niterana roatra ka zao no taka mitarana iandro vinaza manjery ihany olaza ka ny tena ezany de na tsika mamita tena na tsy mahalala ingana nolozy de ny fiainana no finy fahalalana de misy koa hoe fataro zavatra rehetra de azony mafy afitina zany de zao mitsipabolaka ny tany tsika manitsy disy boky teny fina ao misy an'le hoe tsy mahefa na inona nareo raha vao misaraka amiko tsy de satsika ve miteny fa tsara fifandraisana ampahary tsika zay raha mba fanontaniana apetako amintsika rehetra na ny mpienina amintsika rehetra
mahita mifandray am'le fanamariana nataonao tary aloha moa zany le hoe misy ny fiangonana fa ohatra lavitra n'Andriamanitra de izy manana fomba izy ka ohatran'izao teto misaotra betsaka azoko tsara ny tiany le tiany teneny de misaotra betsaka anao faneho-kevitra eto Madagasikara tsika eto Antananarivo tsika miresaka satria be deabe ny olona mametsy ny kristianina hoe aiza le kristianina ohatrany tsy mijery ny art social nareo fa de ary ao ary de ahoany ty resaka risoriso ty mba inona ny tenin'ny kristianina fa na ny kardinaly Tsarazana ary tena anao zay fanamariana zany hoe tokony andraikitra am'izao tsy afany ala am'izao zavatra zao ny kristianina nisy mpitandrina eto Antananarivo tsy tononoko ny anarany tsy tononoko ny toerany amin'ny lalana mandeha makany amin'ny fiangonana any amin'ndrareo ratsy be mihitsiny de mba taona amin'ny fiangonana izy ary nirotsaka tseritra mihitsy ny pasteur nanao an'le lalana de inona ny tenina azo azy atsarinao fanaovana an'io fa ianao nga mieritreritra ny rotsaka mera manao an'io ny pasteur mitaiza amin'ny fiangonana amin'ny foana fa ny kristianina ny vavolombelona ary tokony modely ianaran'izao tontolo zao reo olona mpiasa ny ONG rehetra eo neka kristianina daholy fa maninona izy any amin'ny orinasa esany no ampiasain'ireny orinasa reny fotsiny ONG sy ny association fa amin'le fiangonana izy zany hoe tsy modely zany fa ohatrany hoe mivavaka fotsiny ny kristianina fa mivavaka nefa manao resorisy mivavaka tsy manova ny fiainan'ny olona tsy mahita mifangery filiany olona zany isaran'ny olona fa rehefa mba mirotsaka izy tianao modely satria kristianina dolidoly za afaka miteny fa raha ny kristianina fotsiny manapa-kevitra hoe tsy hanao risoriso mandroso ty Madagasikara ty ny kristianina fotsiny mandroso toetsaina io zany ara tena hoe mandaitra marina le tena hoe fivavahana be de be kongeto mitenenina kristianina naovana risoriso mba kanan'ny olona za tsy anao an'izany adevitrinany eto fa raha ny kristianina fotsiny hoe mijoro vavolombelona ka tsy hanao risoriso tsy hanao kolokolo fa hijoro amin'ny fahamarinana mandroso ny Madagasikara teny izany ve nefa ny zava-misy kanefa ndraindray sarotra be ho ny tena nisy kristianina no miteny an'izany fa mba miezaka ny tena manao zay vitany tena fa de zao fotsiny hoe tsika konge politika zany tsy moramora aloha mitondra an'izany politika zany izy zany teny raha tsika fatatsika tsara nataon'ny mpanjanatany frantsay teto sasa mantsy ohatrany hoe tsy fotsika miala an'le frantsay nefa sika ty iaraka amin'ny firenekafa indray de rehefa miaraka amin'ny firenekafa de ampitahorina tsika tsy maintsy miara-miasa amin'ny firenena vela fa ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny firenena velany ianao tompoko no mitady ny tombo tsy ho anao hoe misy ho an'ny vahoaka ve fa tsy hoe ny 9 isan-jato any endry zareo de ny 2 isan-jato nanao zany zavatra any zany azonao ataony miady azany ary zay ny ilana mpitondra fanjakana matanjaka sy mahery sy be mokondora izay ny filaza azy afa kely mihitsy nasanao le hoe be mokondora tena mila zany mihitsy am'izao contexte amin'ny lafin'ny resam-pirenena géopolitique mahita satria mijery le fihetsiky ny filo amerikana amin'ny zavatra ataony tena ohatrany setrasetra américain salame allo ena nareo amin'ny radio ento azafady aloha papidina kely ale radio fa fa ohatra manako nday mihitsy zafady zay angamba zao ranga maninona ny de ometsika tsy miloatra le manampaizana malagasy zao ane mahatonga an'ireo taranakareo manampaizana ny misy niezaka nataon'ny ray aman-dreny nampianatra ny zanany ary misy ihany koa niezaka nataon'ilay olona ka natonga azy no manampaizana izany hoe navita fianarana ambony teto amin'ny université Madagasikara za zany miaro am'ireo satria ny antony tsy milaza ho ny tena koa manampaizana fa mba nisan'ny olona ny ka fianarana fa izao petsarytsika amin'ny toeran'ireo tanora reo za zao de mahita maro ny olona navita fianarana tamin'ny politika teto Madagasikara teto tany dego misy teto votovorona tena zako miteny anao fa mandray karaha-molitra iny le ny olon-dreny satria ilain'ny olona ny fahaizana fa ny teto amintsika ve reo olona reo mba nijerevana hoe na inona asa taona na inona asa taona mba misy ve fanampiana na mba misy hoe hoe torotarana avy amin'ny fitondrana am'izao indrindra fa tamin'ny andron'ny rajoelina atao anatin'ny fitondrana rajoelina ny tena nahitana an'izany hoe ny servo tena goavana be Madagasikara jereo fa tsy ampy zao ny dokotera ataontsika hoe professeur am'izao fotoana zao mahita asa ny velany le olona ny karaha manao ve eto tsy mampitaminy zany amin'izy fa mety tsy mitovy akory amina ataoko hoe inspecteur de police anankiray nefa tsy fotoana ny anarana fa maninona le le manampaizana amin'ntsika tsika matoa le ny mpanao politika anankiray manana viny hijorana firenena de tsy maintsy manampaizana no ao ambadika any
tsy dio zay fa tsy ny mpanao politika sy ny anatra an'izany no anana viny fa ny olona manampaizana ka amiko a tonga ny fotoana am'izao fotoana zao izahantsika anomezana toerana any tanora sy ireo manampaizana teratany malagasy. ianao ny indraindray za mampalely zany misaotra betsaka anao nanamarika an'izany fa ianao rehefa ndraindray ianao a menace ho an'ny olona tsy nianatra rehefa zay mibe de be eo am'le fitondrana satria ianao a tsy maintsy tsy matanty ianao zavatra tsy mety a de tsy maintsy hiteny ianao fa de raisindrareo menace ianao le président sisy le champion du monde en mathématique amin'ny algèbre de zavatra taritarisina tany amin'ny fitsarana le izy a i Samy a namana Samy a ny professeur Welandremblola ary ny tenako a nameny ministère-ny presse le certificat de reconnaissance izy zany certificat name an'izany koa moa ministre Max Fontaine nay a certificat de reconnaissance zany raha eo amin'ny lanjany hoe distinction honorifique sy de misy za milaza amitsika fa raha mba izay zavatra mba nataon'ny teny zany za tsy hoe tsy maintsy tokafy a nataovy an'izao a ny distinction honorifique ambany indrindra tsy raha nilaza ny eto anaty firenena mba ny tenako ny flou africaine voalohany floan'ny international primatological society a flou faefatra amby folo an'izany fikamban'ny raisam-pirenena zany fa zéro fankasitrahana ny distinction honorifique tsy namena mandraky tiany androany tsy ny sakana zany satria tanindrazako ny esana fa situation zao tamitsika eny anafarany teto hoe vakatera ny faniova ave zay efatra am'roapolo etaona vakatera tao foana hatram'izao tsy hoe tsy nangataka niditra tany ena ny aviny fa de ina moa namena docteur honoris causa namena zay kosa aloha isorako ny président ny université Antananarivo teo aloha satria tsapany eo mba navita be anao teto amin'ny université nanofana mpianatra niatoko mpianatra etsetratsitra de namena honoris causa fa tsy nataoko problème tamin'ny zavatra nataoko responsable ny ao médecine vétérinaire en faune sauvage natao niasa foana ny tena ka ao anatin'izay koa nefa satria zavatra misy anisan'ny andeha ataoko hoe nresaka faux diplôme iny satria be deabe any koa zany le misantoko manam-pahaizana de regny koa mety hitan'ny olona indraindray hoe ajerevanao ny diplômany a fa tena ohatrany tsy mifanaraka an'izany a de reny itsarahan'ny olona manam-pahaizana rehetra satria zany article amin'ny publication prédateur zany a faux diplôme misy ane zany eto amitsika rioady ataon'ny fanjakana io zao rehefa mba nyteneny izy de isorako mpitondra ankehitriny aloha fa tena nijery an'izay izy areo mpampiasana an'izay tsika zany a Madagasikara manakarena Madagasikara manam-pahaizana fa aloha kosa sy vanina koa le manam-pahaizana fa diplôme zany manosiazana diplôme salame allo ento mirava tompo miravanao professeur faly mihitsy rehefa ianao leloko amin'ny radio hoe zany ny olona nianatra mahay ary mafeny zata teneny sy resany amin'ny olona fa ny manahirana eto nge monsieur le professeur de zao hoe resaka toekarena ianao mba manandrana amin'ny resaka toekarena io any anaty Facebook fa tsy mahazo zay fa tsy diny tsy takoana le fanivokivoko misy mandefa zao any be dia be mikasika ny hoe ohatra hoe lalana any ambanivohitra de azo atao amina asatana maro izy io fa inona misy gasy any no milaza hoe aizany vola aizany angalana vato nefa vato berany Madagasikara io de vao maty safako manina hitako an'iny hoe any Vietnam de aiza io karazana iny ty zavatra maniry be eo anosy io hoe azo anamboarana zavatra be dia be io de mipiblieko hoe ho anareo mpanao asatanana mba jereo ty fa sady manadio anareo mahazo matière première fa tonga de misy manao hoe tsy vitany gasy zany izany ny lohan'ny akamaroan'ny malagasy monsieur le professeur ohatran'izany de misy nanaratsy be misy ny tourisme hoe tsy mainininy fa me professionnel manao an'io de zao anisan'ny namaly professionnel na tourisme hoa de zao ny hôtelier de ny restaurateur de ny guide de asa hoa misy professeur sy docteur asdera mombana tourisme ve fa sivy manao an'io izy amin'ny situation tsika an'io de ho hitanareo iny ny voky fa misy paramètre raha malaza raty Madagasikara ny velany amin'ny insécurité malaza raty tsika ny afampitena lalana tsy mandeha amin'ny izy any transport surtout aérien mety amitsika ny surtout ato anatiny ka hoana moany ampandroso ny tourisme am'izany ny resaka tourisme nareo to mba niezaka le raha matomisika io a naka ny hevitsy ny mpiandraikitra mpandraraha anatin'ny tourisme sy ny asa tanana rehetrarehetra afahana manao ny code de tourisme gasy izy efa 3 taona lasa tokony avaozany de teneniko le olona hoe andana le fasoazy professionnel nareo zany fa ny situation tsika an'io raha ny fantatro a folo point io a misy site balnéaire isan'ny tsara eto Madagasikara izay mbola mpianatra tany Tamatavy atsasakatiny avy eo Tamatavy mandeha folo point fa
am'izao fotoana zao nge misy le professeur ataonao adiny 10 ka matavy 10 pointy izay lalana 65 kilomètre ampotsy ahoana moa ny ampatososimatsika eny am'izany sahirantsika nefa raha io tena vitantsika ny tsara ohatra hoe tsy mila mangady tany sy ny namany any miaraka lazainao zay fa ny manahirana ho ady zao hoe ny manampahaizana toanao a manana ny atao hoe etika de déontologie ary surtout ny tete intellectuel de rehefa matsapy ianao tsy kosa tsy mety de tsy mety manao fa ny mpanao politika gasy toko mba tsy lazako izy rehetrarehetra mba tsy lazako izy rehetrarehetra de tsy manana an'io tsy misy honnêteté intellectuel io a tsy misy ya nresaka moa ianao teo namana ny ministre ny tourisme ankehitriny ary zay menada mbola mieritreritra ny eo anaminy akoatra ny natao tamindreo ministra sasany a satria tanindrazana embonana ny diliana de ahoana nampandrosotsika ety satria indraindray koa le famezana tsiny fotsiny tsy mamaha olana mihitsy ny eny akory a fa kosa ny fifanakadrozakevitra ary zay niona zay fa tamin'ny taty avelany taty de tongavany am'ireo de miresaka somatsaritsika ity izy de resaka fizezana indraindray a mieritreritra foana hoe mila verina ve ny karatrisandray satria rehefa tena nytereniny frantsay tsika tamin'ny resaka karatrisanda hoe tsy maintsy misy karatrisanda de tsy maintsy manao an'izao a ohatrany nandeha any le izy a nadio ihany ny tanàna teo kady fotsiny misy an'izany hoe fotsitavo zany frantsay izy io rehefa hoe andalo eo i fotsitava tena madio kady fotsy ihany tena madio ny tanàna satria matahotra zany hoe mila ampitahorina aveo fa raha samytsika samy malagasy miteny hoe diovy ny tanàna afanga io an'la aza mifampiteniteny fa olon-dehibe a tsika tsy mifanazy aloha fa izay zany miteny hoe mila misy lalana petraka eo ary le lalàna fitiavana ary tsisy firenena androso mihitsy raha tsy misy ny discipline olona ny discipline zany tsy androso zany kanefa tsika enjana be any tsy fanaran-dalàna raha vao atao anaty hoe manara-dalàna kely de fa misy ny tsy mahita nay madiniky mahita ohatrohatran'izany mahanitry tsy mahalala ny fahorianay ohatrohatran'izany de milalao an'iny koa moa le mpitondra tadidiko tsara to moramanga hoe raha izany lany eo de avelako ivatro ty amin'ny arabe any nareo any nefa de ambaty vio fa nanao ny tsena tsara be mihitsy de zany hoe ianao ihany zany mampirisika ianao zay olomba fidy mpitondra fanjakana ny atonga an'le olona tsy anara-dalàna ivatro aty ivelany satria rehefa mitena zay anao de mifidy anao ny olona de lany ianao a de io le olona eo ambotaiazy io foana zany am'le toerana zany zavatra any zany fitaizany zany ary fampiaran-dalàna zany hoe niza mpitondra zany tokony anaiky fa misy lalàna tokony atao hoe misy discipline tokony atao fa tsisy firena mandroso zany nefa tsy mpanara-dalàna ny olona ao aminy zay tokony ekeny zay ary mpitondra ny tokony modely fa raha ianao kosa ave miteny amiko hoe manaova an'izao nefa ianao hitako ny zavatra ataonao de ahoana moa ny anakaiky an'io gasy le mijery hoe modely ve le mpitondra de miaraka amin'iny afa mova ny fietsiny ka ty toetsaina iovainy ty resahana foana fa io tsy miova automatique io misy fampiaran-dalàna io a andro anday ianao $3 mety higadrana hotely taona zany ny an'olona rehefa piarina ny lalàna fa reheto gna mba misy an'izany tsy tantaratsy géographie tonga de eny amin'ny 13 mai indray tonga de eny amin'ny 13 mai indray ka tsy voavantsika ntsony le hoe ty lalàna ty tokony atao a fa eto a rehefa tsy manao kolokolo efa lasa kolotsaina rehefa tsy manao kolokolo ianao de ohatrany hoe anao tsy mahalala ny ataon'ny olona de anao tsy mafa manova de lanjary fiainatsika le izy a de indraindray ianao miteny hoe normal ny laharatsika raha tsy mety mivoa mihitsy amresaka transparence internationale nefa miakina amindreny fatokisany mahita rangainao sociel ao anatin'le firenena lobe indray satria izy mamely an'ireo lanceur d'alerte hiteny rybotsoana ry Rwanda zay ao anatin'ny ady atrano Rwanda anisan'ny larina tsara mihitsiny satria tsy misangy reny mametraka ny lalàna reny ka zay samy nosoerandreny mihinaka rangava za tsy ritra firenen'olo hoe Ibrahim Traoré Mali